fa niravina ny disadisa niravina vonjomaika izany disadisa izany teo anivo ny piasa ny postra malagasy sy ny ministra miandraikitra azy ireo ekeny ministra ireo fangatahana antsoratra nataon'ny piasa raha ny vaovao fantatra tamin'ity androany ity manambana ny mbola iverina amin'ny fitakiny ireo piasa raha toka tsy mifanaraka amin'ny fanekena nosy ny avina ny asa izay ho atao vaovao tanterany jaselina anjara feno sy mampionina Andrianjalala. Nekeny ministra aloha ny fangatahany piasa misy ireo mbola hoentina eo anatria ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny sasany mbola ifampiresahana amin'ny tompona andraikitra hafa. Tao anatin'izany ny statut ny postra zany ny fanarahana ny statut fa miaraka ny rehetra fa hiaraka molavola io resaka statut omena ny postra malagasy io. Anisan'ny nodinina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation. Tolo-kevitra nomeny ny avy aty amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation. Nosiniavina zany zavatra zany nanay koa le matao ministra tamin'ny alina fa dia iarahana mijery ny fomba anafainganana ny fomba hijerena ny hiintegrena ny ECD rehetra eto amin'ny postra malagasy rehetra ho izy Omaly no nifampiresaka izy ireo natao ny maraina teo ny fanaovan-tsony. Nitsahatra araka izany ny fitokonana natao ny piasan'ny postra malagasy nesorina ny sora-baventy androany. Fifanekena an-tsoratra no natao farambola tsy mifanaraka amin'izay ny asa tao dia iverina hitokona indray reto piasa ireto ranonambarany. Tsy nahazona fanazavana moa ny ministra taoriany ity fifanaovan-tsony ity. Maika niatrika filan-kevitry ny gouvernemanta izy raha ny fanazavana.